raha atao amin'izay zany ny dinidinika sy ny resadresaka, inona no tombotsoa ho azontsika, inona no zavatra mety ho ratsy hifandena amintsika amin'ity fiovana praiminisitra vaovao ity. Mety ho ratsy raha sanatria angambany sao dia tovy amin'ilay eritreritry ny maro sy ny rehetra ankehitriny ny hoe mbola olon'ireo olona nitondra mivantana sy miafina ary nanao ny fanodikodiana ny fananam-pirenena sy ny firenena ary nanao tsy aninninona ny vahoaka malagasy nandritra ny taona maro teto izy, ka hitarika ary ahatonga ny fipodianany izany toetra raha efa nisy teo aloha izany hiverina indray mandeha. Izay zany no tena atahorana voalohany indrindra. Fa ny lafiny tsara kosa mety ho azo aminy angambany, matoa izy nahavita an'izany fianarana ambony, matoa izy nahavita an'izany fitantanana asa ambony izany, ary nahavita koa izy nanotrona ireo orinasa marobe samihafa nampiasain'ireo olon-tsotra teto Madagasikara natao fanangonan-karena izay tena mampimenimena ny malagasy amin'izao, dia anisan'ny olona mahay izy zany. Ka sao dia izay ilay fahaizana izay no azontsika tsoahana ary azontsika araraotina ny mampiasa azy mba ho tombotsoan'ny vahoaka ary tombotsoan'ny firenena. Izay zany ny fa ny tena atahorana moa zany satria mbola eo am-pisalasalana nataony vahoaka, satria mbola tsy niasa izy anie mbola tsy niasa, dia fomba ahoana moa ny afaka hitsarantsika azy. Fa ny zavatra fotsiny hoe lesona tena azo raisina amin'ity toe-draharaha ity aloha dia ny fahafantaran'ny malagasy rehetrarehetra hoe tamin'ny fitambarana ary tamin'ny fahasahiana sy ny fahazotoana, indrindrandrindra ny fitiavana, tanindrazana no nahavitan'ny malagasy nanova ny endriky Madagasikara amin'izao fotoana izao. Izay aloha dia tena lesona be, tena tsy ho voavidim-bola izay. Izay ilay hoe fankatiavan'ny malagasy izay nanao izao tolona izao niaraka na ny tany ampitan-dranomasina na ny teto an-toerana na ny tanora na ny ray aman-dreny, dia lesona ary tombotsoa azontsika tamin'ity fitolomana ity. Ka ny dikan'izay zany tiako tenena, raha ohatra ka sanatria misy zavatra tsy mety ary tsy azo ekena no ataon'izy ireo mpitondra ireo, dia aza adino fa tsika malagasy dia mitambatra ary mahavita rehefa miaraka. Iny tena lesona, iny le fiarahan'ilay malagasy iny lesona hoe hita zany tsika teo, hita tany hitan-danitra, hita n'izao tontolo izao, fa tsy manaiky olembena ary tsy nanaiky tsika no ataon'olona tsinotsinona amin'ny zontsika ary amin'ny fananantsika ny Madagasikara, indrindrandrindra ny voan'ny firenena. Izay aloha dia zavatra tena harena be ary zava-dehibe ny fisian'izay fankatiavan'ny malagasy izay naseho teo iny izay.